tompoko saotra ny Jesosy tsika noho ny amin'ny androandroany indray dia faly koa Jesosy mahita antsika rehetrarehetra tonga marobe tahaka izao vonina ary amin'ny misokatra ho anazy indray amin'ity latsinainy ity amin'ny hoe te hiova te hihaino sitrapon'Andriamanitra matoa tsika tonga eto manana olana vahana dia olana mety hoe olana ara-pifandraisana amin'Andriamanitra mety hoe olana izeritreretsika hoe any fa Andriamanitra voalohany aloha dia katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra katsao aloha ny fon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra dia izao katsahana izy dia hiteny amintsika tsiraray avy hivavaka tsika amin'ny fanahy masina mba hiteny amintsika tsiraray avy Jesosy eo misaotra noho ny fitiavanao mankasitraka noho ny fahalehibiazanao tsinotsinona izay Jesosy raha mijoro eto ary tsy mahefa na inona na inona fa ianao fanahy masina no mifantatro ary inoko ary itokiako fa hiteny ary ampiteny izay rehetra tianao ambara eto fanahy masina androany ianao mahafantatra ny tsiraray avy mahafantatra ny besoin ny tsiraray avy mahafantatra hoe aiza ny tokony kitihana mahafantatra hoe aiza ny tokony ho lazaina tsy izay vaminao akory aroa ianao no lazainao fanahy masina fa ilay iray no lazainao eto izay sitraponina iray misaotra fanahy masina ny amin'ny zavatra rehetra mankasitraka amen mazoto toerana tompoko azafady Alleluia dia misaotra an'Andriamanitra indray tsika amin'izao marain'izao zany arak'ilay intro teo kay dia hoe tonga eto tsika sekoly famahana olana androany dia mino fa hiteny amintsika na aminao na aminako amintsika rehetra na izay mihaino koa amin'ny direct dia hiteny amintsika Andriamanitra amen misy tantara ohatr'izao sendra tafarizaka izay tamin'ny herinandro dia sendra azoko ilay izy hoe ohatr'izay kay izany ny fiainantsika misy tantara ohatran'izao eritrereto hoe tantara imaginena zany ity fa tsy haiko na nisy na tsisy dia eritrereto hoe misy fanjakana anankiray dia niteraka io mpanjaka io mety hoe tsy haiko hoe na circonstance anankiray na zavatra mitranga mety hoe nisy adina ohatr'izany dia ilay zanak'ilay mpanjaka tsy maintsy niala teo amin'ny fanjakana ary nisorona teo amin'ny fanjakana lasa mety hoe lasa any amin'ny ville mety hoe lasa any Paris lasa New York tsy haiko izay ilay zanak'ilay mpanjaka dia avy eo miverina ilay fanjakana tao anatin'izay mety hoe mbola kely ilay zanaka-mpanjaka dia tsy nahafantatry n'inona dia mety olona tsy fantany nandray anazy dia farany very ilay adresy nahitana an'ilay zanak'ilay mpanjaka mety hoe tsy hita intsony dia na ilay zanaka-mpanjaka raha tsy mahafantatra intsony hoe zaka hoe zanaka-mpanjaka fa tany izy dia ohatra antsika sisa izany hoe mianatra ny ampianarana dia taizan'olona zaza tezaina manao raha ohatran'ny olon-drehetra ao an-trano mandeha bus satria tsy mahafantatra mihitsy izy hoe zanaka-mpanjaka izy tsy mahafantatra hoe zanaka-mpanjaka izy na ny olona nitaiza azy ary mety tsy nahafantatra hoe zanaka-mpanjaka izy fa vita amin'ny fianarana dia nandeha teny izy dia efa miasa any ampiasana dia nefany tamin'izay no ohatra no nanao recherche ilay fanjakana hoe aiza ilay zanany dia nandeha dia hita trasy hoe ity ilay zanany ity dia tonga tany ny fanjakana iray manontolo ary niaka an'ilay zanako mpanjaka hoe ianao ny zanako mpanjaka teo izy izany voagaka hoe ay za zanaka-mpanjaka ve dia ahoana ny tokony atao inona izany ny fanjakana izay efa talohany naka an'iny zanako mpanjaka iny dia efa nanomana zavatra be dia be ho amin'ny fahatongavany hoe efa hita ary izy fa homany daholo ny fahatongavany hitanareo ohatran'ilay amin'ny tantaran'ilay zanak'adala hoe efa miverina izy fa efa nanomana fetiny rainy fa ity tsy zanak'adala ity fa mpanjaka zanaka-mpanjaka tany amin'izay toerana anankiray tany dia tonga tao amin'ilay dia nalaina izy dia eo zany ilay zanaky mpanjaka manontany hoe ay dinona izany ny ataoko ahoana ny tokony atao ohatran'izay ilay izy
dia miteny fotsiny ny iraka ny mpanjaka andao fa asiana an'ity ianao a bon mena briefine kely vitsivitsy hoe ay ohatr'izao zany ataonao a rehefa mipetraka tsy misabaka be intsony fa mba efa mitingitingina rehefa mandray sotro tsy tonga dia ohatran'izao fa mba efa mba klasy amin'izay mpanjaka ianao. Teo nyresaka momba an'izay zay nyresaka momba an'le hoe nisy fanotenen'ny papy zay hoe tsika ozy izy tsy ao anatin'ny inona moa tsy nomanitsika hanao asa ohatrohatr'izay ny fahazoko anazy tsy nomanitsika hiasa na hoe tsy nomanitsika hanao pastera tsy nomanina hanao mpihira tsisy nanomana antsika an'izany fa rehefa ao anatin'ny asa dia hotron'Andriamanitra ny tsirairay avy. Amen. Zany hoe teo zany ilay zanaka mpanjaka efa ao anatin'le fanjakana eo amin'izay vao nampianarina anazy ny asan'ny fanjakana rehetrarehetra natao cours accéléré. Dia ohatran'izay koa tsika rehefa nanomboka natsoan'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra anankiray aza matahotra, aza misalasala, aza mametra-panontaniana amin'Andriamanitra koa hoe za nge mbola tsy nanao an'izao hoe za nge mbola tsy nanao an'izao hoe ozy amatsy ao papa hoe za nge mbola tsy nanao école biblika dia izy hoe fanamasina ny manokana mahasoa ihany fa tsy nanao izy fa fanamiasina ny tena mampianatra satria manjaka lasa mitondra bagage hafa mieritreritra hoe manana bagage le bagage le taloha zany lasa hoentina daholo nefa tsy izay le fanjakana fa le fanjakan'Andriamanitra izay hidirantsika izay efa misy atsika amin'izao ao tsika ny ampianarina ka raha ohatra tsika ka hoe hiasa na hoe manam-paniriana tianao asan'Andriamanitra le resaka tsinona resaka asan'Andriamanitra misy voakitika kely ao anatin'ity partage ty. Amen. Zay tsy haiko zay tarehan'ny fanamasina dia ao anatin'izay asan'Andriamanitra zay tena hoe fo mivelatra apetraka tsipy eo amin'Andriamanitra fotsiny hoe tia ny foko tompo apetrako aminao vonona hiasa anao ny asanao fa ianao no mitohy manao ny zavatra rehetra ary tsika rehetra izao dia manana asa daholo anatin'ny fanjakany. Amen. Raha mbola tsy manana tsika dia manana amin'ny anaran'i Jesosy manana faniriana aza mahay mipaozy aminazy akory hoe za Jesosy mahay mihira fa za hitra groupe de louange fanontaniao izy hoe inona ny mety amiko Jesosy fa izy mahita mibanga ametrahana anao izy mahita zay hoe toerana ilany anao ary nametrahan'Andriamanitra anahako teo hijoroka volombelona fa mieritreritra foana izay vady isan'andro tsy isan'andro tsy isan'andro kosa aloha fa isaky n'izay mahatsiahy hoe tena mahagaga ny tondran'Andriamanitra antsika tato satria efa hoe ndao tsy hivoaka ny trano intsony ndao tsy hivavaka intsony tsy hivavaka intsony hoe hiala amin'i Jesosy fa hoe tsy miditra fiangonana intsony fa dia ndao dia samy atsika ny hivavaka fa dia hoe Andriamanitra amin'izay nefa nametraka ny taom-pony very moa zany hoe ndao fa ohatran'ny tsara tsy tsara fa tsy haiko inona filazanao anazy fa ohatran'ny hoe tena mety amin'ny fanahiny nazahaka tamin'ny voalohany tena ny salasala hoe ahoana moa ny dirako amin'ity fiangonana ity fa avy eo rehefa nandeha voalohany dia nikasika Andriamanitra vao premier jour niditra tato. Alleloia. Voninahitra an'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra tsy inona tena hoe misy toerana dia avy eo vao tonga dia ohatra nanana caméra ihany fa mbola tsy nazoto tsy tonga dia tia pastera fa ataontsika ny caméra za zany anao caméra fa za mahay ny anareo ohatra ny téléphone kely fotsiny nataonareo fa za manana caméra pastera allo tonga dia ataoko tsy ohatran'izay le izy petraka aloha dia miombina amin'Andriamanitra aza sasa foana anatina na anatina nahary aza sasa foana hoe za anao régie misy manao an'izany indraindray tedavo aloha ny Andriamanitra tedavo aloha ny fon'Andriamanitra ka tsao aloha ny ao anatin'ny fony fa avy eo izy mametraka anao azy eo hoe eto ianao ny apetraka eto milanao eto milanao raha miteny mpanompon'Andriamanitra hoe eto mety aminao raha tsy mety aminao dia kio fotsiny aloha fa fanamasina ny anamboatra anao any amin'ny mangingina
raha ohatra ianao ka tena tsara fiombonana aminazy satria matoa ianao tsy manana matoa tsika raha anatin'ny asan'Andriamanitra anankiray ka tsy alaisy fa matsiaro tena hoe za parachute amin'ny paster eto fotsiny na ohatran'izany a vavaka ny ilayntsika zany vavaka dia fiombonana amen titre anty zay zany hoe miatrika ny asan'Andriamanitra ao anaty fiombonana mila fiombonana tsika amin'Andriamanitra rehefa manao asan'Andriamanitra zay ametrahana antsika ninina tonga dia ekeo fotsiny indraindray misy zavatra tsy mahafinaritra anao fa ekeko fotsiny alohany hoe zay zany ny tian'Andriamanitra tao dia ekena ary matoa tsika tsy manana an'izay hoe fedanan'izay ao anatin'le fanaovana le asan'Andriamanitra manana zone de confort zay tsika zay nentsika tany amin'ny taloha zay nisy atsika tany azavaiko ilay zone de confort raha ohatran'le mpanjaka teo zao a mety hoe zatra mihinan-kanina-mbola latabatra izy zatra mihinan-kanina-mbola latabatra izy na zatra mihinana hamburger izy fa ny amin'ny fanjakana ilay mpanjaka tsy mihinana hamburger intsony ohatra mety any amin'ny vatom-batika sisa ny cuisinier hoe tsy masin'olona be fa masin'olona buffet foana manana les zone de confort zavatra tena tiany izy tany a fa raha olona zavatra sakafo tany a ka tonga anaty fanjakana anankiray mety any amin'ny Afrika be any zavatra épicé be ny any mbola mizatra izy fa tsy tonga dia tsy maintsy hoe tian'iny fa tsy maintsy mizatra satria tany nametrahana anazy io ny fanjakany io nametrahany fanjakana anazy teo a metehitra aminazy daholo ny asa rehetrarehetra ao anatin'ny fanjakana rehetrarehetra raha ohatra izy ka leo midémissionao dia izay le hoe zone de confort mila ialantsika indraindray misy zavatra mahafinaritra antsika ny anahy le mpitarika anahy taloha nahafinaritra be anahy ny toetrany fa izy tsara fanahy be za ny tany foana hoe savavy atao tsisy manontany an'izany intsony fa ohatran'ny invisible fa namasina rahanao fa izy jerena ny olona samy manana manahirana azy daholo fa tsy voatery tadidy anao daholo na le pastera be indrindra fa tena hoe indraindray tena variny laza izy manontany an' Jesosy izy indraindray ny avatra kapitsy fa tsy tadidiny ianao le problema ny tantaranao mety indraindray mety tsy tadidiny satria betsaka le izy samy manontany any daholo ny tout le monde ndao samy manontany an' Jesosy daholo dia mba livrlivre kokoa izy dia tena hoe militsika miala amin'izay dia ao anaty fiombonana ao anaty vavaka tsika no azahoantsika fiadanana miaraka amin'ny fanahy-masina isan'andro ary miteny amintsika izy tsy kelikely eo isan'andro isan'andro amen dia ao anaty vavaka dia tena hoe ao anatin'ny vavaka tsika ny mila tena hoe ahitan'Andriamanitra izany hoe metehatra aminy isika ohatran'ny David ao anatin'ny fiombonana izy no ao anatin'ny fiombonana izy zany tena hoe metehatra amin'Andriamanitra hoe aiza Andriamanitra ny tany aleha aiza no inona ny tokony ataoko ary ezy ve za fa izy tsy nanina mihitsy hoe za efa nandresy Goliata raha izay 1 point za efa nandresy betsaka no Saoly 2 point zay za efa nandresy tsy niaina izy tsy niankina izy tamin'ny expérience zay nananany ninona expérience atsika ninona expérience hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra ninona mihitsiny zava-pona reny tsisy dikany amin'ny fanahy masina fa aleo metehatra foana aminazy mba tsy ho very mba tsy ho diso lalana hoe tsy ao amin'le tena nirian'Andriamanitra isitsika mety hoe miasa ihany tsika fa mety hoe tsy ao amin'le tena niriana fa ny faniriana dia mba hoe ny tsiraray ao amin'ny tena hoe nirian'Andriamanitra isiny ny tsiraray avy amen dia zay izy manontany hoe zay zany ny tena hoe tiavan'Andriamanitra anazy Davida moa dia teneniny hoe araka ny fon'Andriamanitra dia zay izy tia mivavaka tia miombona amin'Andriamanitra nisy
tamin'ny ao anatin'ny vavaka foana ny zavatra rehetra ao anaty vavaka Andriamanitra no mikorrige antsika ka misy zavatra ataontsika tsirairay aby. Nisy fotoana ohatrany hoe tsy haiko izay mpanompon'Andriamanitra mijoro eto izany dia efa misy auréole daholo tsy ohatr'izay fieritreretantsika anazy. Ary matokony nefa ny zavatra indraindray tantaraina dia efa navotra dia efa naverina tany amin'ny devolony anazy fa tsy akory hoe tokantrano ahaka fa matomby zavatra zany resahantsika fa naveriko amin'ny devoly iny zay hoe inona ianareo za tsy haka-tsony arovan'Andriamanitra amin'izay décision izay. Nisy fotoana gafy kely nampalahelo vadiko izao tamin'ny lahady sa sabotsy iny tamin'ny sabotsy nampalahelo anazy tena nalahelo izy dia za nefa nitendreny zareo hoe efa fortuna ianao no manao partage amin'ny latsinainy dia za nefa tao anatin'izay mbola misy ohatrany hoe zavatra mbola nitazitazomiko any hoe mafimafy loha kely ny partage mbola tsy mbola nisy natokona kely ary tsy koa rehefa misy vonina dia raisiko fotsiny ao latsinainy fa ny miezaka mihitsy zany manontany fanahy masina hoe inona indray dia nefa tao anatin'izay nisy an'izay zavatra izay dia ny vavaka ihany aloha hoe bon rehefa manomana tsy maintsy mivavaka ny akoha ka teo amin'Andriamanitra teo amin'ny fanahy masina. Fanahy masina inona ny atao niodina gauche niodina droit tena ohatrany tsisy ninona mihitsy izy izany tena hoe tsisy ninona maina tena hoe maina tsisy na ny feo amin'ny fieritreretako ary tsy niteny anahy fa tena hoe maina total satria zany za zany eritreretra hoe resaka vavaka resahako Jesosy zay zany nitsapako aloha tamin'ny semaine hoe resaka vavaka resahana dia avy eo aloha tsy le resaka vavaka aloha ny atao fa tsy miditra iny sujet iny zany manontany fanahy masina indray inona fanahy masina ny sujet manaraka ve ataontsika resaka intsina zany mba haitsika tsara resaka hoe tsy haitsika tsara fa mba hoe iny zany mba expérience ny ainana isan'andro ato hoe resaka asan'Andriamanitra zany ny atao fanahy masina satria miasa tsika indraindray rehefa manana fotoana ary manana fotoana foana tsika rehetra amen. Rehefa manao asan'ny tompontsika dia manana fotoana foana ho an'Andriamanitra manana disponibilité fa azo atao deuxième choix Andriamanitra atao premier choix ka vao une fois nanaiky anazy ianao une fois manaiky eo ampiasainy dia manaiky ianao ampiasainy ary tiako zay tena hoe ataovy priorité Andriamanitra rehefa Andriamanitra ny priorité anao dia anao koa ny priorité-any fa rehefa vao tsisy ny priorité anao dia tsy anao no priorité fa le olona mampibebaka anao fa mila Andriamanitra ny priorité antsika. Niodina zany dia tsy nahita le sujet faharoa fa zay indray zany nieritreretiko hoe ho atao fanahy masina io miteny foana hoe andanina amin'ny fona zay amin'izay vao eniko izy tao amin'ilay fandroana dia eo amin'izay le hoe tsika tena raha vao maheno fanahy masina zany dia tsara tena hoe manaiky tsy maintsy manaiky tsisy choix tsony tsisy lalana ivoahana tsisy foity hoe gauche na droite fa ninona atao na hitady ato saika hiantso am-pasiterinjeva emory dia nefany tsy haiko fa misy fanaovan-jiro mila kajikajiana ihany dia lasa nakeo firy tena voalohany tamin'ny fiainana iny ngambany tena mifony izy zany tsina rehefa mitaraina amiko taloha zany tsy androany tsony fa mety hoe mahazo fako maly hoe
ianao tsy mba mifony za mihitsy dia hoe fonina tompoko misy aka ohatra faly be tampoka dia vita izay a dia lamina nanam-piadanana ihany navelana ny fanahymasina ny toiziko ihany ilay sujet a fa izy manampy eto a tena hoe manampy eto izy manampy antsika hoe inona ny tian'Andriamanitra tenena antsika na zany ary zao dia vafatra mety misy mila mifona amintsika reo dia tena hoe ekeo fotsiny aloha raha tsisy ohatra misy ten'Andriamanitra ohatra zany hoe ekeo fotsiny aloha ekeo fotsiny fa Andriamanitra manao ny toeny ary tena hitantsika hoe maivana lavitra noho ny tsy nisy arany a maivana lavitra noho le tsy nisy zavatra nitranga arany a ny zavatra iainana rehefa afaka an'izay etapy izay mahay mifona fitiavana nefa mahatonga an'izany fa raha tsy ny fitiavana tsy mahavita an'izany zavatra mihitsy raha tsisy ny fitiavana dia tsy afaka tsy mahavita an'izany tsika donc vakiana 1 Corinthiens film iny 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 1 jusqu'à 7 tapaka koa ny baiboly tapaka ny eto zany vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy kitsika amin'ny anaran'ny Jesosy a Korinthiana voalohany 7:20 na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneny sy kipantsina mikarantsana aho ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miasina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra tapaizana zany io a ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra mahavita asa be da be kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina aho ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra gentil izy izao tontolo izao ary na dia atoroko hodorana aza ny tenako tena hoe mananao foana kanefa tsy manana fitiavana dia tsy asoa akory zany ny fitiavana izy mahaki-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina tsy mirehare za teo zany zao le mirehare fotsiny hoe za tsy mifony zany le taloha zay tsy mihebohebo tsy manao izay tsy mahamendrika tsy mitadiny azy tsy mora sosotra tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetrarehetra amen. Ny fitiavana izy manantena ny zavatra rehetra rehefa manana fitiavana zany tsika dia lasa manana fanantenana lasa mino tsika fa hoe tena misy marina zany hoe Andriamanitra manomana zavatra ho antsika any ambony any amin'ny Efesianina 4 hoe efa nanomana zavatra ho antsika izy any lasa manana an'izany finoana zany tsika fa tsy hoe enitsika ilay izy dia mandalo dia lasa tantara fotsiny a fa tena lasa hoe finoana mipetraka satria tsika manana le fitiavan'Andriamanitra zay nidina ao anatintsika ao miantso angeza fa dia etsy eo amin'le hitanareo a misy an'le ten'Andriamanitra le hoe fiakao voalohany na dia miteny amin'ny fitenin'olona sy ny anjely aza ao kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneny sy kipantsina mikarantsana ao hainareo iny zany varahana zay aloha alaiko tiany atao hoe varahana saimbalina izy amin'ny teny frantsay a fa vita amin'ny varahana io cuivre dia izy hoe lasa ohatra ny maneno izy tsika raha ohatra ka tsy manana fitiavana tsy manana bagety fa azafady a fa komty lasa zay izy rehefa maneno tsy mampanina anareo zany zao a satria maneno tsotra izy zavatra ve moa tsy hanena rehefa domina alefasa angely iry amidy pasterizika tsy manena afaka amidy tsika ka tsy andeha mba mika dolo azafady averina azafady ka tsisy tena Andriamanitra tsisy mifarona
Makakakita matsaka dia avereny kely ndray izy rehefa manena aloha avereny kely misy alaise ve misy alaise ve eto e sako hohanina reo eto hoe zao simbaina ny rarity ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe lasa kipantsina maneny fotsiny tsika raha tsy manam-pitiavana raha hanao ny asan'Andriamanitra zany tsika na hivavaka ka tsy manana fitiavana dia ohatran'le teo mieritreritra hoe manao mieritreritra hoe maneno mieritreritra hoe mahavita zavatra mieritreritra hoe mahafinoa ny rehetra mifanenon'izy teo nefa ny ohatran'iny ny fahitan'Andriamanitra tsika ohatran'iny ny fahitan'Andriamanitra tsika le mpanakorotana mampite anala dia mampite hoe miala tany simba ny zavatra simba ny asa fanompona simba ny zay zavatra eritreretinao mety rehetrarehetra hoe ataoko tsara ao an'Andriamanitra tia simba daholo satria tsy manana fitiavana mila reglena eo anatrehan'Andriamanitra zany reglentsika amin'ny fiainantsika zany zavatra zany hoe mila tsika manana fitiavana manaiky reglena tena hoe manaiky ampianarin'Andriamanitra manaiky ampianarin'ny fanahy masina mety zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika tsy mifanaraka amin'izay eritreretintsika na kely ary mieritreritsika hoe ty efa nianarako tany ampianarana ohatran'le mpanjaka efa manana expérience any tany izy fa iny rehefa ilaina rehefa tonga ny fotoana anatin'ny fanjakany tsy nilaina intsony nianatra comptabilité izy tany amin'izay nalehany tany fa efa manana comptable izy rehefa tonga amin'ny fanjakany zavatra hafa mihitsy ny ametrahan'Andriamanitra anao eo amin'ny toerana misy anao fa tsy izay zavatra nentinao taloha tany tsy izay zavatra nentintsika taloha tsy izay zavatra eritreretintsika efa mety zany satria ireny dia fahaizan'izao tontolo izao fotsiny fa hafa mihitsy fahaizana avy amin'Andriamanitra izy tena manolo-tsaina tanteraka mihitsy isoko an'Andriamanitra fa ny fanoloran-tsaina na ny nay na ny ankizy eo amin'ny régie ireo tena mahafinaritra ary misy fanoloran-tena mahafinaritra zareo saotran'i Jesosy tsika ny amin'izany fa tena hoe mazoto ary misy tolo-tsaina avy amin'ny fanahy masina le zavatra ohatra hoe le zavatra rehetrarehetra atao tsy fireharery ihany zany fa mba tena hoe tia kosa nefa ny ame voninahitra an'Andriamanitra na zany arany hoe misaotra anazy amin'ny fitarihana rehetrarehetra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nitarihan'ny tsiraray avy ary misaotra ny ekipa tsiraray avy koa tena hoe sy ny izay mitondra mivavaka rehetrarehetra tena hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny tsy izay ihany fa ny asa fanompoana rehetrarehetra atao anatin'ny fiangonana betsaka ny toerana betsaka ny sampana azo atao betsaka ny azo atao fa ohatran'ny maheno hoe te insiste amin'ny fanahy masina hoe raha mbola misy amintsika tsy manana zavatra atao raha mbola misy amintsika ohatran'ny hoe mbola misalasala hoe vitako ve za tsy vitako ny ohatran'izao misy asan'Andriamanitra ve mety mbola misy amintsika hoe mavesatra amintsika le izy mavesatra amintsika manao anazy dia miteny amintsika fanahy masina ary mametoky izy fa eo akaikintsika mandrakariva eo akaikintsika izy miaro atsika miaraka amintsika ary tena hoe manolo-tsaina tsy zavatra izay tsy vita raha hoe mifanahy masina no miaro atsika any amin'izay lalana tena nitondrany atsika amen tsy manana zavatra be dia be ho zaraina fa izay ngambany hoe afatra izay napetraka Andriamanitra androany militsika ohatrany hoe militsika zany mamoaka mivokatra ny fanahy avy eo rehefa manana an'izay fitiavana izay
mila mamoka mivokatra ny fanahy isan'andro isan'androtsika amin'ny fiainantsika. Misy hoe ny ten'Andriamanitra hoe tia Jesosy izy ilay akasitrahako indrindra. Mbola niteny koa Andriamanitra tamin'ny Davida hoe efa nahita olona aho izy akaky ny foko. Efa nahita olona akaky ny fon'Andriamanitra ve Andriamanitra androany efa mijery ny fonao. Dia hiteny koa ve izy hoe ianao tonoa ny anaranao nge dia teneny izy hoe izao ve ilay akasitrahan'Andriamanitra. Efa tena tinio amin'ny hoe fitiavana ve mandeha amin'ny fitiavana mamoaka vokatry ny fanahy foana, tsy manao izay manafotoana ny hafa intsony. Ataovy amin'ny fonao ny tananao. Manao voady amin'Andriamanitra. Aza manao raha mbola tsy vonona, fa manao voady amin'Andriamanitra hoe tia Andriamanitra vonona isoko daholo izay tsy avy aminao rehetrarehetra atao anatiko. Isoko daholo fanamasinao izay tsy mety rehetrarehetra atao anatiko. Mety olana izany mampisaraka anahako sy aminao satria izay fotanany mampisaraka fa isoko izany Andriamanitra. Ary ny andro sisa rehetra iaina kosa dia averiko aminao rehery ihany. Ity aho Tompo, jereo ny momba, jereo ny foko izay misokatra ho anao rehery ihany. Vonina Jesosy eo hanao ny sitraponao. Tsy hanao tahaka ny Saoly ka hoe hananao foana ho diso hieritreritra hoe fanatitra ny tena marina, nefa tsy tokony izany nanao an'ilay fanatitra. Zavatra tsy tokony nasaina nataoko ny natao. Fa hanao tahaka ny Davida hiaraka aminao mandrakariva, atoky anao fanamasinao. Izay ilay tena hoe araka fon'Andriamanitra. Hanao tahaka ny Jesosy izay mampiseho maneho ny ray avy amin'ny alalan'ny toetrantsika, maneho ny fitiavan'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana avy amin'ny alalan'ny fontsika tsirairay azy. Hanao tahaka ny fanamasina koa tsika. Fanamasina izay niteny hoe ao amin'ny Jaona 16:13 hoe fa raha tonga fananana ny fahamarinana dia izy hitagi-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy. Dia tahaka izany koa tsika tsy teny ho antsika, tsy teny momba antsika sy izay haintsika, fa kosa hanaraka fanamasina ary teny momba an'Andriamanitra. Amen. Dia ho Jesosy ireny tazana ao anatin'ny fontsika. Ianao Jesosy no tazana ao anatin'ny fonay isan'andro amin'ny fiainanay. Dia tsisy afa-tsy ianao rehery, ianao no mpanjinonay. Dia matoky anao izay. Misaotra fanamasina, misaotra anao ray. Ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka rehetra izany. Amen. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy a. Raha tsika mbola hitsangana dia mbola hanohy vavaka. Namangy vao maraina Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony a. Mandefa teny ny tompo a. Dia maniraka mpanompo a hiteny an'ilay teny. Dia ny fahendrena ampiarina ilay teny. Amen. Efa nisy vavaka teo a voady a tena hoe fiverenantsika amin'i Jesosy mba ho tena feno Jesosy ny ao anatsika. Azy rehetra tsy Jesosy ao anatsika dia mba ho esorina. Amen. Raha tsika hivavaka ametraka ny fahafahantsika miatrika ny asan'Andriamanitra ao anaty fiombonana araka ny loha hevitra meny tompo androany. Izany hoe zasy ianao io dia tokony manompo an'Andriamanitra. Boky Isaia moa miteny hoe zaho izy namorona anao ho mpanompoko. Dia Paoly apôstôly avy eo miteny hoe manompo an'Andriamanitra izy tahaka ny zanaka manompo ny rainy. Tandremo sao dia mieritreritra hoe fa zanak'Andriamanitra dia tsy natao manompo intsony. Fa rehefa zanak'Andriamanitra isika dia natao hanompo an'Andriamanitra, tsy toy ny mpanompo fa toy ny zanaka. Izany hoe mikaonty sy miteny kokoa izany inona ny fitiavana ary miala ny fiandrasana tambiny. Satria ny mpanompo rehefa manompo dia miandry karama avy amin'ny tompo, fa ny zanaka rehefa manompo
dia satria fantany hoe izay no ilan'ny dadany azy a dia voahiraka izy a dia manatanteraka fotsiny. Tianao zavatra Andriamanitra matao Andriamanitra mampiteny ao mpanompony androany. Tian'Andriamanitra ho tafaverintsika tsy hoe mavidrika be fotsiny manao fanompoana fa tena manao fanompoana tena hoe mba ho ankasitrahany. Amen. Dia hivavaka tsika mba hiatrika izany ao anaty fiombonana ary avy hatrany dia tsika mbavaka le karantsana be teo fa tena fafambaraka be le karantsana. Ianao mieritreritra tena ao anatin'le izy le izy tena manimba sofina be tena hoe tsisy ilana azy ary rehefa tena reo marikena dia azo esorina le karantsana. Izany hoe tsika tsiraray avy ireo zany a tiany Jesosy. Zay ngamba nitenenako tena tiany Jesosy tsika fa leo tsika hivavaka. Avaofany tananao dia hoe teo anatreh'Andriamanitra mifonao any ho fitohizan'ny vavaka efa nataontsika teo. Misaotranao zay ray aminaran'i Jesosy averinao zay tena hiatrika ny asa, hiatrika anao hiatrika ny antsonao hiatrika an'izay ilanao anay eto ambony tany vetivety loatra le fivahinianina ka tsy tokony handany fotoana zay tsy tokony hanao kitoto tsy tokony hanao vazivazy. Sotra fa nampatsiahivinao tamin'ny alalan'ny Korintiana voalohany toko 7:10 teo ny fototra fitiavana tonga anay tsy ho karantsana ohatra le fanoharana nomenao mazava be mihitsy tena hoe manimba an'le hira manelingelina ny sofina tsy mampahazo aina nefa tena ohatrany hoe maneno ary tena maneno mafy mba tsy ho toy izany tokoa ny tompo ny fiazakazahanay ny fahavitrianay sy ny fifalianay mety hoe faly zay manao fanompoana nefa raha vao tsy ao le fitiavana araka ny teninao Jesosy dia zava-poana zany no entinay andro amaraina satria mbola misy volana be dia be alohan'ny amaranina ny taona ahafahanay mijoro manao ny fanompoana eo amin'izay mba ilanao anay. Dia misaotra fa ny famindraponao no mbola ahafahanay mijoro vaovao miverina ao amin'le fenitra na le norma tsara ahatonga anao tena mba hifaly amin'ny fanompoana izay ataony. Ampianary zay anao ampitiavana, ampianary zay hifankatia ao anatin'ny fanompoana, ampianary zay aneho fitiavana amin'izay olona tianao anaovana amin'ny fanompoana na ny mpanota sy ny jentilisa ao tanterina rehefa tonga ny kroazady na ny olona vaovao taominao atao amin'ny asa fanompoana na ny olona tsy vaovao ihany koa fa efa tranainy dia tokony manana ny fitiavanao zay tompo fa zay manana ny fitiavana no ankasitrahanao. Dia misaotra ray aminaran'i Jesosy fa didy vaovao no napetraka ao dia ny fankatiavanay tahaka ny tiavanao anay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika angataka amin'ny tompo mba ho ao anatsika ny fifaliana miatrika fanompoana tsy mahafinaritra anao. Zany tena module anankiray ngeza be ao anatin'ny fiazakazahana zay mahatonga antsika mizatra tsy manao zavatra tiatsika fa mizatra miaino an'Andriamanitra manao zavatra indraindray mety ohatrany hoe tsy tena tonga dia mahafinaritra anao nefa eo Andriamanitra no miandry anao. Jaona mpanao batisa tena tia be an'i Jesosy izy dia rehefa tonga Jesosy ho eo aminy dia zavatra nyteneniny dia ataovy batisa ho izy fa zany tsara indrindra satria za manao batisa amin'ny rano ny ianao amin'ny afo. Dia hozy Jesosy anka za no ataonao batisa ekeo ihany hozy izy zavatra tsy nekeny no tena antom-pisiny. Zany hoe raha tsy nanaiky teo zany Jaona mpanao batisa dia ny raha teny ilan'Andriamanitra azy. Indraindray ohatra zany ny fiainam-panompontsika ary zany no ilana fifampivavahana fa indraindray zavatra tena tsy eken'ny sainao mihitsy nefa eo Andriamanitra ny te hanendry ianao. Alleluia. Dia Jesosy zao nanao vavaka izy tao Getsemane teo izy hoe esory amiko izy ity kapoaka ity raha misy ny zavatra tena tsy tiany dia andeha hisotro an'iny kapoaka iny nefa iny kapoaka ny sotroany iny no lalan'ny famonjena. Amen. Ao afantanao dia tao anatrehan'Andriamanitra hoe tao anatrehan'Andriamanitra ny fonao ho foa afaka hanaika ny fanompoana ny fanendrena ny zavatra mpanaovan'Andriamanitra ndraindray tsy voatery tonga dia le mahafinaritra ny fo mety tsy mahafinaritra eo amin'ny nofo mihitsy ary ny tena marina nefa eo Andriamanitra ny te hamaly ianao. Misaotra anao zay ray aminaran'i Jesosy Kristy tompo tena mianatra tokoa zay mianatra mandeha miaraka aminao mianatra manatanteraka fanompoana ankasitrahanao tianao ary zany mbola angatanay Jesosy tsy ho zatra fotsiny amin'ny zavatra mety hoe mahafinaritra mety hoe mandresy lahatra fa mianatra mihitsy zay mametraka ny fitarianao sy ny fitondrahanao ny asa fanompoana amin'ny alalan'ny fisian'ny mpitarika
satria fantatra fa ianao no manendry ny mpitarika dia mba ahay aneriteny zay ary anina fahalembe-panahy ho mora tarihana ihany koa ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Alleluia. Misy fotoana zao ianao mieritreritra hoe croisade zany tena mba tokony hoe mba ohatra hoe mba full point zao be mpanota be zao any tsy midika zany hoe tena meloka be anao raha mandeha mitoro teny full point fa ny an'rahan'i Jesosy teo dia any Ambody Bonara laloya tsy afaka kilometatra misimisy anaty ala any tsisy plage nisy plage any tany keka plage fanaovana batisa rehefa tapitra ny batisa dia elaela mpanao batisa anaty rano aloha satria mba misy rano aloha fitanareo ohatrany hoe raha mandeha amin'ny nofo zany dia any full point any Dubai zao be mpanota ohatrany hoe zay le mandresidresy lahatra anao zany dia izay le mila miaino tsara an' Jesosy fa ny zavatra tian'i Jesosy indraindray tsy izay fa tonga dia toerana mety tsy ampozonao mihitsy toerana mety tsy mahafinaritra anao nefa an' Jesosy no miandry anao dia zay mahatonga antsika mianatra tsy isan'ny olona le izy hoe raha zao tsika zao manao grande ville tonga dia feno ny stady tsy stady feno le izy fa olona ray nandrahan' Jesosy ianao any amin'ny toerana mety tsy eritreretinao. Alleluia. Taontsika mbola anao vavaka tompo ampianaro mba ho mora tarihana amin'izay tianao andehanako asa anaty mivavaka. Andriamanitra ray aminaran'i Jesosy anaty fanompoana ahafahany tena misitraka ny vokatry ny fiombonana ahafahany tena manaiky Jesosy dia ampianaro izay ho tarihanao any amin'izay ilanao anay any amin'izay andrahanao anay dia tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto tena anapahatsapana tena hoe iainga anao ny fanompoana amin'ny fony manontolo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety ary anao fanatitsika ho fankasitratsika an'Andriamanitra. Alleluia. Tena hoe misaotra an' Jesosy tsika vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ary ny teny dia natao ho ampiarina. Amen. Atao visan'izay marisika anao pratika ny parole isika rehefa tonga ny parole androany zao dia hoe miatrika asan'Andriamanitra anaty fiombonana zany hoe tokony miatrika ianao io zany dia tsy hoe miatrika olana fa miatrika asan'Andriamanitra dia araka le teny teo misy dika moa Andriamanitra mampiteny mpanompony raha renao izy izy ianao ohatra mbola tsy hitanao hoe anao inona dia mangatao izy amin'ny Jesosy maro matetika ny asa fanompoana koa nefa dia misy fotoana hoe za tompo mahay mihira nefa tsy any mihira anao sain'ny tompo andehananao fa mety ho fanompoana hafa fa mila mihaino tsara an'Andriamanitra dia mandroso excuse koa lefa raha hoe za tena miandry mihitsy tena mitsoka mihitsy ny trompetra dia manolo tena manao fanompoana amin'izay fotoana izay ny trompetra dia midika fa mitsahatra fanompoana eto ambony tany fa mody dolo tsika menakavy dia tsy dia tsara loatra hoe mody tsika nefa tsisy fanompoana vita noho ny amin'izay nataon'i Jesosy ny famonjena fa faly Andriamanitra raha mba tanteraka ny nampiasany antsika ho fanaka mahasoa vaisselle utile moa izy ny Timoty faharoa fanaka ny vilany tsy ny vilany mametraka hoe za hanaovana an'izao fa rehefa vilany koa sisy aloha dia tsy ho po mihitsy. Alleluia. Dikan'izay zany mba misy toky aloha amenna mba misy toky aloha zany fa ho ampiasaina amin'ny zavatra tsara ianao nefa koa ilaina foana nefa ny fitaovana rehetra fa azonao koa matiky tenenina dia zao le tompon'le fanaka no misafidy ao androany ampiasainy tia vilany ty raha pitsy izy tsy ampiasaina mety lapoaly ny ampiasaina dia anao zany tsy tokony hitebiteby ohatrany tsy ny asa androany velao Andriamanitra hitarika any azo pastera vele alô tarihina fotsiny ianao fa ny zava-dehibe rehefa ilaina ianao dia eo. Alleluia. Fa Andriamanitra rehefa nifidy anao dia tsy mametraka anao ho bibelô ho inona moa zany ho haingotrano tsy haingotrano ianao fa tena ho ampiasainy mety mbola mamola vola izy tsy maninona fa asy etaeta ao anatinao dia tena zany mihitsy Jesosy tsy hoe mampafantatra anao meloa ny fanompoana ho ataonao fa indraindray izy mampafantatra anao arakaraka ny andro soanao. Za zao tena tsy zao mihitsy ny eritreretiko atao ary tsy zao mihitsy ny eritreretiko atao tena tsy zao mihitsy ny zava-drafa mihitsy fozony tompo hoe alô fa ho asehoko anao fa za no mandidy manapaka amin'ny fiainanao ataovy izay eritreretinao ary fa ho idiko daholo fotsiny izay ho ataonao mba hahafahanao mitodika eo amiko satria za tsy manidy an'le eto amiko dia mirary soa anareo mba tsy ho tratran'izay fa ny tsara indrindra tonga dia deside tsara hoe tompo inona ny ilanao dia mijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao fa eo no ahitanao
ny fiadanana. Dia azadino ihany koa ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo misy fotoana misy zavatra ianarantsika dia tsy izay nefa no entsika tao amin'ny fanompoana. Fa ao anaty fanompoana mampianatra anao manokan'Andriamanitra mba ho arak'ilay façon an'Andriamanitra ny anaovanao ny fanompoana. Ny fanompoana misy karazany. Fanompoana voalohany azontsika atao tsy mila idirana sampana dia fanompo-pivavahana. Izay mahatonga ny anam-paminany mpaminany vavy amin'ny Luka 2:2 nanompo tamin'ny fivavahana sy fifadikanana. Ianao zany rehefa mivavaka dia efa manompo. Alleluia. Dia misy nanompo tamin'ny fananany. Ry izy daholo, ry Maria, Joana, izy daholo misy izy teo nanompo tamin'ny fananana. Nisy indray ohatran'ny Petera zany nanompo tamin'ny fananana, napindrana sambo. Misy indray manompo amin'ny vatana, batabata, mamafa. Misy indray manompo amin'ny talenta. Dia vonona tsara fotsiny tsika satria ndraindraitsika tia hanompo amin'ny fananana nefa tian'Andriamanitra hanompo amina zavatra hafa ohatra. Dia tsy mifanananao no ilain'i Jesosy fa ianao. Donc zany averintsika kely tao zany rehetra zany, tsy hoe rehetra tonga croisade dia ino ny valopy dia atao ihany ny croisade. Ianao mandeha croisade koa hafa mihitsiny. Tena dia alefa ihany koa nefa ilay valopy fa tsy hoe ajanona rehefa. Tsy hoe efa lasa ianao dia tsy alefa indray ilay valopy, samy alefa daholo. Alleluia. Mazava ve zany misy zavatra misy kipitsipitsy be dehibe zany mila jerevana, mila reglena. Tsy hoe resaboly zany resahako zany fa ianao mahafantatra ianao mahafantatra. Tsy avelan'Andriamanitra ho tafandromandry zany koa ianao rehefa tena ametra vesatra anaty fonao sady mandeha ho azy ilay izy dia ataovy am-pitiavana arak'ilay teny teo hoe sao dia manolo tena ho masikita nefa tsisy fitiavana. Manolotra ny tenanao ho dorana nefa tsisy fitiavana, tena tonga dia zava-poana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa tena hoe fantatsika ny asarbidiny fitoriana sain'i Jesosy atao dia ataontsika mpitiavana zany. Izay mahatonga antsika tsy isika no misafidy calendrier. Atao amin'ity asa fanompony ity efa niezaka ihany mba tantaraiko niezaka ihany mba hanao planification début janvier, staff meeting, planification à court terme. Io zareo parce que izy mebe izy à moyen terme, à long terme. Apetrao ny long terme anao fa rehefa miteny tompo croisade amin'ny herinandro ambony dia miainga daholo ampianakavy rehetra. Ohatr'izany ny ato tonga soa ianao ato zany. Halleluia. Dia mahafinaritra ny fitondran'Andriamanitra. Tsy midika mihitsy zany tena korotana be, tsisy planina mihitsy ny tompo ny planina ato. Vavaka ny ilaina dia fietretana madio rehefa tena anatin'ny fola izy dia mety. Misy croisade dia mianona hono tsisy tampoka dia mety. Tsisy ilay any misy tampoka mety. Amin'ny zomana hono tsy afaka trampokin'olona dia mety. Aiza indray zany dia mety foana. Ngatana amin'ny tompo fotsiny hoe anao ny fiaraha-misakafo dia tsisy tampoka. Ino moa tena fizahanttoetra be. Samy manana fizahanttoetrany dia mifampivavaka matombo zany apasy atao amin'ny altara dia mba misy izay de prière zany mba entinareo atsiarovana anah manokana zany amin'izay. Betsaka ny zavatra zaka misy tsy zaka ihany indraindray fa hoentiny eo amin'ny tompo daholo zany rehetra zany. Alleluia. Dia ianao falifaly azadino ny tenin'i Jesosy manompozy izy maninona amin'ny fifaliana. Manompo amin'ny fifaliana. Izay mahatonga antsika tena hoe asio fifaliana dia asio plaisir manao ny asan'i Jesosy dia mifalia hoe ndry faly zao Jesosy vity azy ity zao aza misaina mihitsy inona no azoko mba hatoranareo ilay teknika. Tsy hoe teknika be inona fa tena aza misaina hoe inona zao ny azoko matotongeto na manao an'izao. Velao Andriamanitra hiasa saina amin'izay anjara valopity tokony ho anao rehefa hita fa mety fotsiny ny fonao. Halleluia. Dia jereo izay mahatonga antsika raha mareo marika ianao vao vita ny croisade tsisy mieritreritra ny hijanona zany mahatonga dia lalakodina no tadiavina satria vita izay tokony natao dia hatrehana izay tokony hatrehana indray. Andriamanitra mahafantatra an'izay tokony ho valy pity. Fa tsika tsy hoe manompo satria noho ny amin'ny valy pity. Tena kaikinao manompo fotsiny hoe ataovy mpitiavana be hoe asio fifaliana foana hoe manompo amin'ny fieritretana madio hoe tandremo sorena tampoka hoe tandremo vekse anaty fanompoana hoe dia tandremo tezitra tampoka koa hoe fa manimba zavatra ireny hoe. Alleluia. Dia ho hitanareo fa tena fifaliana rehetra izany manompo izany sorana an'i Jesosy fa izy no mitahiry aloha anatin'ny zavatra be dia be hatrehana. Dia misy vavolombelona zay mba tantaraiko zao tamin'ny 2016 nanao fianaran-tsoa dia andeha hiainga maraina dia tsika zany mivavaka Andriamanitra meo anay an'izy anina saza ho anay petit déjeuner zany tena ny teny tanko pastery tonga dia miainga tsika
ny saina tsy niomana hoe ifahadianana maraina fa nandeha fotsiny okerany zay zany mbola nandeha patatata tamin'ny folo teo vita zay tokony natao tozy izy ndio tsofoka restaurant maninona tsy nitemelo alleluia hitanareo hoe Andriamanitra manomana surprise tampoka tsy takatry ny sainao fa mila manaiky fotsiny ianao dia misy fotoana tsisy an'izay koa so dia hoe miandriandro hoe enga maraina isika rehefa avy eo indraindray tsisy fa mba mitantara lembonisy zany hoe tena hay Andriamanitra rehefa manaiky ny fo tena kaikinao rehefa mifo manaiky hoe dia manomana zavatra Andriamanitra hoe avy reny rehefa manaiky ny fonao hoe dia manomana zavatra tsara Andriamanitra hoe alleluia dia maherezitsika dia zao fanompony zao hatrany an-danitra amen atao isan'andro ianao azo antoka hoe araka le tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tsika ho disponible any disponible tsika hoe zao ny ilainy zao hoe dia disponible ianao amen amin'ny fanetretena mo mazava ho azy fa raha vao mietreritra koa tsika hoe za le tena andrasana dia ataon'Andriamanitra rery indray ny asany eo zany le izy zay moa nampianarin' Jesosy hoe rehefa ianao rery dia ataovy hoe tsisy manao any zay fa andeha fa rehefa eo anatrehan'Andriamanitra dia ataovy hoe tompo betsaka ny havitany tia fa misaotra fa za no asainao manao an'ilay izy dia tandreo dia mieritreritra hoe za tsy hamontsika fa betsaka zay tsy seza ho anazy eo misy seza amoronana seza ianao tompo karaha mbola tongeto isamaraina alleluia da tsika hitsangana risaotra ny tompo misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny teny tianao ny fanomponay tena hoe eo amin'le mety aminao ary zany anko no irinay ampianaro zay amin'ity marain'ity mindra andeha amin'ny fanetretena tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto misaotra betsaka ho an'izay efa namaly ny antso mpanompoana misaotra anao anko ho an'izay mbola miandry ny antsonao misaotra betsaka ho an'izay mangetahita tonga eto anko mba ho isany mpanomponao dia mivavaka zay Jesosy tena ho sehatra fany manefa amin'ny fanompoana atao amin'izao iraka izao dia mankasitraka averinay aminao ny voninahitra sofa ianao no nifidy anay ary sofa ianao no niantso anay ianaranay tokoa ny zavatra ny teneninao hoe rehefa zay rery dia misaina hoe aloha andeha aloha ataoko fa tsy misy manao zao any fa za no anao an'ilay izy fa rehefa manoloana anao Jesosy dia anetry tena koa zay hoe tompo maro no afaka antsonao tahaka ny Eli diso hevitra izy nieritreritra hoe izy reriny tsy mba nandohalika teo amin'ny bala dia naverinao amin'ny loha ny compteurany hoe misy 7 ny tehiriziko ny lohalika tsy andohalika teo amin'ny bala ary zany no anetreny tena mandraikariva Jesosy opportunité ny fafana manao fanompoana Andriamanitra ny surprise tsara ianao mivavaka ho an'ny reo zay mety maratra reo zay mety ho tafotoana koa nefa anatin'ny lalam-panompoana dia matsiaro ny teninao hoe zay mandeha amin'ny mazava tsy tafotoana ao anatin'ny fiarahamony mpanompoana Jesosy be deaibe ny zavatra mifamaofao entina eo natrena avokoa za mivesatra zany mba ho zanaka piraitam-po mifankaty zay anefa sy hamita ny anjara fanompoana satria hiveriny ianao dia misaotra tsarovindray ny herinandro vaovao atrehany tsiraray avy ho herinandro feno fahasoavanao sy mifamoraham-ponao ta io zay hiatrika asa hiatrika fianarana hiatrika fahasalamana hiatrika fikarakarana taratasy hiatrika tokantrano na inona mety tsy voatonona anatin'izany vavaka izany tsaroviny tsiraray avy Jesosy eo amin'izay misy azy fa ianao dia Andriamanitra ny fitahiana ihany koa Andriamanitra ny famana olana Andriamanitra ny fahagagana Andriamanitra ny famonjena ianao ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen raisy nitsodrany zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fahatanterahan'ny fanomponao ao anaty fiombonana dia ho tanterahana indray manomboka andro amaraina tsofina ranao amin'ny anaran'i Jesosy ianao lay mpanompo mahatoky tononona amin'ny anaran'i Jesosy ianao lay zanak'Andriamanitra manompo ny rainao amin'ny fifaliana amin'ny fanekena amin'ny fanetretena ihany koa ny fitarihan'Andriamanitra sy ny fanendreny mahita mpanompo mifaly avokoa tsika tsiraray avy reto ary manompo tsara an'Andriamanitra mpitiavana mba tsy ho mikarantsana eo imason'Andriamanitra sy eo atsofiny mandehana amin'ny anaran'i Jesosy ao herinandro tsara ty herinandro ty tsofina rano no herinandronao herinandro afan'Andriamanitra mijoro amin'ny voninahitra hamaly fitianao zay valim-pity mbola tsy azonao hatramin'ny androany hitsikio fa Andriamanitra mifanangonana ary ho atambany ny ray mandeha io amin'izay mbola tsy tanomasonao matoki tsara fotsiny fa tsisy very zay anjara tokony ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mandehana amin'ny fandresena mandehana amin'ny fahombiazana mandehana amin'ny fandrosoana
tononona aminaran'i Jesosy fa journée bénie ho an'ny tsirairay avy indray androany ary herinandro tsara ho an'ny tsirairay avy ty herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Alleluia. Rapitso ny fotoana antsika azadino.